Fa mankalaza ny taom-baovao anatin'ny tety andro-bevilava kosa ny firenena sinoa amin'izao fotoana izao. Isan'ny mankalaza izany ihany koa ny fitoerana ambony fampianarana ny teny sinoa eny amin'ny anjerimanontolo eny. Fanadihadiana izany angoniro tsy rakotondray eo amin'ny sariny Stefana Razafy Mandimby. Nandritry ny taona 2004 izay nisokafan'ny toeram-pampianarana ambony mampiofana ny teny sinoa eny amin'ny anjerimanontolo dia mpianatra malagasy miisa 4,100 no efa nandrato ny fianarany tao amin'izany toerana izany. Miisa 7,700 amin'izao fotoana izao ireo Institut Confucius misy maneran-tany ka firenena 7 no misy azy ireo ary isan'izany i Madagasikara. Efa manomboka manana ny anjara toerana ankehitriny ny teny sinoa ary ampiasaina indrindra izany amin'ny lafiny fandraharahana amin'ny firenena sinoa. Androany moa no natomboka ny fankalazana ny taom-baovao sinoa izay mifanaraka amin'ny tonin'andro ny bibilava. Any moa izany dia manatanteraka ny fankalazana ny taom-baovao sinoa ny mpianatra ny Institut Confucius eto amin'ny Université Antananarivo. Taom-baovao sinoa izay fantatrareo fa nanomboka tamin'ny alahady teo fa 10 volana febroary ka teo alohan'izay moa izany ny taonan'ny-drakona dia ristina ny biby izany no hitondran'ny sinoa jusk'indroa 20 taona dia mivadika ilay cycle izany dia mankalaza ny Institut Confucius satria eran'izao tontolo izao izany sady manaparitaka ny teny sinoa ny Institut Confucius dia manaparitaka ny kolotsaina sinoa ihany koa. Dia nanararoatra moa izany no mahasovoan'ny République eto-bahoaka ny Chine mba hanolotra vadim-pianarana ho an'ilay mpianatra mendrika indrindra tamin'ny taona lasa. Ny Masoivo sinoa no nanolotra lela-volana vadim-pianarana ho an'ireo 9 rahavavy mendrika indrindra izay nahazo izany. $100 ny loka ho an'ny voalohany ary $100 ho an'ny faharoa. Ny tomboisa ireo mpianatra nisoratra anarana eny anivon'ny institut ho an'ny taom-pianarana 12 sy 13 izay lasa 9 izy ireo ankehitriny. Aharitra tapa-bolana moa ny fankalazana ny taom-baovao bibilava.